Falindray miarabantsika rehetrarehetra amin'ity andro mbola omen'ny tompo atsika tsara ray avy ity amin'ity andro atoandro ity manona fedanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na ny Facebook na ny YouTube dia minao fahamainganao ihany koa ny tompo amin'ny alalan'ny teniny androany. Amen. Efa mizarintsika tenin'Andriamanitra mba hampatonga antsika handroso hitombo hivelatra hatrany amin'izany atao hoe fiarahana amin'ny Kristy izany. Dia baibolitsika maka sotro masina iray tsika atao amin'ny bokin'ny Efesiana. Filipiana zafady. Filipiana toko voalohany. Dia andeha vakitsika. Andeha ny fafito amby roapolo ka hatramin'ny fasivy amby roapolo. Filipiana toko voalohany andeha ny fafito amby roapolo. Eny ary, izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa any ataoko aoka ny fitondran-tenanareo homendrika ny filazantsarany Kristy. Mba handrenesako ny toetranareo, na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maritra mifanahy iray ianareo ka miray fo iara-ezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara. Dia ny vavalo amby roapolo. Ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahoriny ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena kosa ho anareo sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana noho ny aminy koa. Amen. Dia ny asan'ny apôstôly toko 5 ihany koa andeha hojerentsika. Asan'ny apôstôly toko 5 dia andeha vakitsika ny andehan'ny efapolo. Sa faraka amin'ny efapolo. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia nanaiky azy izy, nanaiky an'i Gamaliela ny Sinedriona zany. Ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy, sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatreha Sinedriona sady faly, satria natao mendrika hitondra fafambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Natao mendrika hitondra fafambaraka ho voninahitra izany anaran'izany.
Androany isika dia efa mizaran'ity afatra anankiray ity ako a. Tsy ho fanalavitra fa mifandray amin'izay efa teo alohany rehetrarehetra ihany a. Fa ometsika aloha hevitra anankiray izy androany hoe mpandimby mendrika. Na tsara? Mpandimby mendrika. Zany atao amin'ny teny frantsay hoe digne successeur. Ny filazan'ny tsara raha lasina bavy a dia zavatra anankiray izay atao hoe mifampitohy na dia misy fahasamihafany be azy amin'ny tantaran'ny baiboly hafa rehetrarehetra. Fa rehefa mamaky tsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Hebreo 1:20 dia hitanao ihany hoe misy karazana vahoaka anankiroa izay vahoakan'Andriamanitra. Dia ao amin'ny testamenta taloha ilay izy a, be dia be ny olona izay natao hoe Israely tsotra fotsiny. Dia ireo karazana olona izay misitraka ny teny fikasan'Andriamanitra, ireo olona izay taritina fotsiny a, ireo olona izay omena teny fampanantenana, ireo olona izay somary safosafona mitondra azy a, somary tambatambazana, somary ampaherezina, fa saingy arakaraky ny anambatambazana azy sy anafosafona azy sy ny ampaherezana azy ihany koa no mampanondrana n'izy menakavy. Arakaraky ny anaovana anazy, arak'izay mba tokony ho atao a, dia manaraka an'izay ihany koa izy rehetrarehetra raha ny tokony ho izy tokony hoe satria Andriamanitra mahafinaritra be mitondra antsika dia andeha milamina tsara tsika izany araka tony ditiny rehetra. Fa mifanohitra an'izay ny iainan'ny zareo. Etsy an-daniny indray a dia misy mpanompon'Andriamanitra foana izay rehefa vakianao ny baiboly dia tsy mba manana confort zany ry zareo. Tsy mba tena manana zavatra mahafinaritra zany izy rehetrarehetra mihitsy a, izy rehetra. Tsy ray, tsy roa, tsy telo fa izy rehetra. Ohatratsotra zao hoe ry Mosesy zao tsy nanana na inona mihitsy manompo an'Andriamanitra. Tehana n'iny an-tanany a, dia akanjo tsotra. Ry Eli mitafy vodi-biby a, dia ny vorona ny mamelona anazy a. Ry tsy fantatro ny karazana mpanompon'Andriamanitra hitanao rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ilay fizarany, dia olona izay niaritra tamin'ny zavatra maro, olona izay nandefitra ary nampandefitra ny nofony tamin'ny zavatra maro, tsy nanana izay nanana ny olona, kanefa nanompo an'Andriamanitra mihoatra noho izay fomba fanompon'ny olona azy. Rehefa mamaky isika ny testamenta vaovao dia misy an'izay sary izay ihany ao anatin'ny testamenta vaovao, fa somary mba efa me-équilibré kokoa ilay izy. Tary amin'ny testamenta taloha zany olona amatapitrisany a dia mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay miaritra. Fa ato amin'ny testamenta vaovao a dia misy olona mbola manarivony ihany, fa efa misy mpanompon'Andriamanitra maromaro amin'izay miaritra. Ary izay indray Saint Paul atao anatin'ity Filipianina 1 ity a, izay vakintsika teo nanomboka 27 ka hatramin'ny 29 sa 30 izy teo hoe ianareo tsy nomena ny amin'ny Kristy Jesosy ny ino azy ihany, fa niaritra fahoriana no ny aminy ihany koa. Dia izy ilay asan'ny apôstôly 10 hoe natao mendrika izy ho ampahoriana hitondra fahafambaraka mba ho voninahitra izany anarana izany. Ny lova raha lasiana bavy, ilay resantsika izany hoe digne successeur, mpandimby mendrika. Ny lova izany hoe ny zavatra ampitainy, ny lova amin'ny ankapobeny dia zavatra tsara, zavatra mampitombo fananana, zavatra mafaly sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny lova kosa miaraka amin'ny Kristy Jesosy dia misy zavatra nyresahana izay hoe rehefa miaraka amiko ianareo izy izy a, rehefa mpianatra ianareo dia mahazo rahalahy avy zato eny, mahazo anabavy avy zato eny, mahazo reny avy zato eny, mahazo trano avy zato eny. Fa fanampin'izay, izay zany ilay succession, izay mantsy ny lova, succession, fandambiasana, dimby. Mandimby an'ilay fananana na azon'i Jesosy. Ary Jesosy dia tsy zava-baovao no nataony fa dimbin'ireo mpaminany teo alohany ihany.
fa nanomboka teto amin'i Jesosy fotsiny alina izy dia nahazo an'izay izy hoe Jesosy lasa nahazo rahalahy marobe, dia lasa nahazo anabavy marobe. Dia rehefa nanome définition izy ny atao hoe rahalahy sy anabavy, dia ozy izy miresaka hoe ny rahalahiko sy ny anabaviko ary ny reniko ozy izy dia ireto izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mankatoy izany. Zay zany lay avy amin' Jesosy, zay le arena avy amin' Jesosy. Ny arena avy amin' Jesosy dia ny rahalahy, ny arena avy amin' Jesosy dia ny anabavy, ny arena avy amin' Jesosy dia ny ankohonana ao aminy. Fa ny arena avy amin' Jesosy ihany koa dia fanenjehana, fahoriana, fafambaraka ho voninahitra zany ianara zany. Tsy fanenjehana satria nisy nanondrana tao. Tsy hoe tompo ty mihitsy le lova fa aminao zany fa dia ekeko ty Jesosy. Ny mpandimby mendrika an' Jesosy, ny mpandimby mendrika an' Jesosy dia mahazo an'ireo zavatra roa ireo: rahalahy, anabavy, ray, zanaka, reny, trano. Fa mahazo ihany koa ny fanenjehana izay azony, mahazo ny fanaratsiana izay azony, ary mahazo ny fafambaraka izay azony. Dia jerenao amin'izay ny tantara fa ny mpianatra dia nahazo an'ireo zavatra anankiroa ireo. Ny mpianatra nahazo an'ireo zavatra roa ireo. Ny toy an'ny tantara rehetrarehetra dia ireo karazana olona rehetra izay nijoro amin'ny famarinana, nijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matsiaro ny tenin'ny Paoly ny resaka tamin'ny Timoty, izy any amin'ny Timoty voalohany ihany izy manambara hoe izay rehetra teo velona izy amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana. Izany hoe ny atmosfera mahavelona ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, ny atmosfera mahavelona ny fiainana ara-panahy dia tsy any anatin'ny confort, tsy any anatin'ny mety be, tsy any anatin'ny fitahiana, tsy any anatin'ny fahombiazana, tsy any anatin'ny fanajanajan'ny olona. Zareo fa rehefa ny olona ny ajajain'ny olona, ny mpanompon'Andriamanitra ajajain'ny olona foana, izay mandalo dia lehibe. Mana tompoko, asoasona, deraderaina, ohatran'izao sy ny sisa, dia jerenao tsara ny conséquence an'ireny zavatra ireny. Fa mivilana le olona izay tratran'izany. Satria maninona? Tsy diny ny successeur, tsy mpandimby mendrika. Ny mpandimby mendrika ny Kristy dia miara-mitondra ny azo fijaliana aminy, miara-miaritra ny fahoriana miaraka aminy, fa tsy misitraka fitahiana, tsy misitraka fahombiazana, tsy misitraka zavatra mahafinaritra be eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany. Dia jerenao tsara ny zavatra misy ankehitriny amin'izay lazaina fa filazantsara ataoko ao anaty farangososona. Ny filazantsara, dia ohatran'izao dia tahaka ny anambinana fananao, dia ambinina ianao dia nyteny anankiray moritina lavabe mihitsy. Dia velabelarina hoe ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao, ho salama ny businessinao, ho salama ny varotranao, ho salama ny ao an-tranonao rehetrarehetra, ho salama raha-panasalamba ianao, ho salama sasalambanao. Roritina le izy dia izay natao hoe miaraka amin'ny Kristy. Fa atao anatin'ity tantara ity, atao anatin'ireto resaka ireto izay nambaran'ny asan'ny apôstôly sy nambaran'ny Filipianina teo, nyresahan'ny Paoly, dia ny olona miaraka amin'ny Kristy ary ny olona mpanompo amin'ny Kristy dia natsoina tsy ino azy irery ihany fa hiaritra fahoriana noho ny anarany. Hiaritra fahoriana noho ny anarany. Ny dimbin'ny apôstôly rehetrarehetra ny aina n'izany zavatra any, ary ahoana ny fomba azoana fahoriana? Ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo fahoriana ianao raha vao tsy miainga eo anarany eo. Miavana aminao ny olona, tsy mampaninina ny olona mihitsy ianao raha vao tsy mbola mijoro ianao fa za an' Jesosy. Raha miteny ianao fa za mivavaka, za tia mivavaka, zay mivavaka ariananina, zay izao, tsy olana amin'ny olona zany. Fa raha vao miteny ianao ny anaran'i Jesosy, le ozy izy ny ambara Filipiana toko voalohany io ihany rehefa Filipiana toko faharoa, lay anarana zay ambony no ny anarana rehetra, lay anarana zay andohaleny lohalika rehetra, lay anarana zay manitikitika, zay mandranitra. Jerenao feno karazam-pivavahana eto amin'izao tontolo izao. Fa raha misy olona miteny hoe za bodista, tsisy olona ankalan'iny mihitsy, liana daholo ny olona.
inona ny ataon'izany bodisma zany dia maninona zany de misy le ngabota be iny ao an-trano ao liana daholo ny olona raha misy miteny hoe zay tena ny anay fivavahan-drazana mahafinaritra kosa zany verina amin'ny fototra verina andoharano fa rehefa miteny ianao raha miteny koa ianao hoe za kristianina tsisy olana amin'ny olona zany fa tonono ny anaran'i Jesosy dia ho hitanao fa extrémiste activiste ny anaranao manomboka eo hoe tony le tena sekta be tony le tena mafana fo be tony le tena tsy laitra ary zay zavatra zay nefa nialan'ny kristianina maro tsy mampanina ny olona mandeha mivavaka tsy mampanina ny olona mientory-teny tsy mampanina ny olona mihira fiderana tsy mampanina ny olona manana playlist hira fiderana be dia be fa mampanina ny olona tsy mety amin'ny olona raha vao misidentifie hoe za zanak'Andriamanitra za manana an Jesosy velona atao anatiko fa zay zavatra zay indrindra nefa ny mahafatsika raha lasenam-pavy zay ny tenenin'ny Paoly hoe aza menatry no vavolombelon'i Kristy na izaho zay mpifatony io izy aza menatra ny raha lasiana-bavy rehetrarehetra teo alohantsika izay niara-pahoriana misy azany tantarandry Rasalama Martiora zany teto Madagasikara ny tantaran'izy tsy tadidiko efatra menadany dorana tao amin'io fiangonana protestanta io taloha protestanta fotsiny anaran'izy ireny fa taty amin'ny taona tsy tadidiko 1980 tanoany angamba voalasany vadika na 90 tanoany voalasany vadika FJKM fa FJKM fahalalantsika azy zany leo faravohatra io fa nisy tsy tadidiko na efatra menadary zareo ny dorana velona satria maninona tsy mety miala amin'izany anarana Jesosy Kristy zany dia ny anankiray tamin'ireo menadany dorana velona teo bevoka dia rehefa bevoka izy dia teraka izy tao anatin'ny afo tao izy niteraka dia niara-may tamin'ny taony zanany fa jerenao le fosy le fanahy tsy misy analizina zany tsony hoe zange bevoka zange ohatran'izao mba mandehevitra amiko ny tompo mba ohatran'izao fandehany mba ohatran'izao fa tena eno zareo hoe ity fierahana amin'ny Kristy ity mba patonga an'io aomby mba patonga an'io isy vokatra dia misy prix à payer misy vidiny vidiana tsy manompo an'Andriamanitra fotsiny zasy ianao tsy mandray ny asa-pamonjena fotsiny zasy ianao tsy misitraka ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra tsika fotsiny zasy ianao fa nisy an'ireo razambe tsika ara-panahy misy an'ireo zokibe tsika ara-panahy reo rehetrarehetra ireo tsy nitandro asasarana reo rehetrarehetra ireo tsy nitandro zay vola mankarena tsy nitandro zay fananana tsy nitady zay ho azy izy tsy nitady zay ampahomby azy izy zany atao hoe razambe tsika ara-panahy amenna fa ny fivavahana misy ankehitriny efa tsy zany tsony fivavahana mitady tombontsoa tsy avy amin'ny Kristy zany tsy dimby ny filazantsara zany ny dimby ny filazantsara dia ireo ambarako aminao ireo mahazo rahalahy anabavy sy sisa rehetrarehetra avy zato eny mahazo trano avy zato eny ary fanampin'izay fanenjehana ary amin'ny hoavo izy dia fiainana mandrakizay any vao misy le récompense any vao misy ny valim-pity any vao misy ny valisoa fa eto ambonin'ny tany zasenao mila mijoro zasenao mila mijoro fa zanak'Andriamanitra tsika ozy izy Paul miresaka atao anatin'ity ao anatin'le Filipiana toko voalohany aoka ny fitondran-tenanareo mendrika ozy izy ny filazantsara ny Kristy mendrika ny filazantsara ny Kristy mendrika ny mahazanak'Andriamanitra fa zany ny aina ny zokintsika rehetrarehetra tao alohantsika misy hira anankiray izay nalaza tany amin'ny taona faraparan'ny taona 90 tany ho any teto Madagasikara fa efa taloha be le hira raha tsy diso Bill Gaither angamba ny hira le izy fa nadika ny anabavy anankiray izay le izy dia ohatran'izao le tononkira hoe ny ao aoriana dia ahitanay matoky oh may all who come behind us find us faithful zaiko izay mahafantatra an'izay hira izay nataony Véron Nevson le hira tamin'ny teny malagasy dia ohatran'izao zavatra ambaran'le hira hoe isika io mandeha génération en génération dia isika io misy zavatra anankiroa miara-dalana foana
miara-dalana eo a ny filazantsara tena izy sy ny filazantsara tsy izy miaraka eo foana le izy. Miara-dalana eo ny maizina sy ny mazava, miara-dalana eo ny mamy sy ny mangidy, miara-dalana eo daholo. Dia inona ny ataon'ireo zavatra anankiroa ireo samy hitanao misy an'ilay azakazaka reny, tsy haiko eto Madagasikara na misy na tsisy, fa ny andafy misy an'ilay izy le hoe relais. Dia misy ohatry ny kakazo kely zay ampifapipasindry zareo. Miazakazaka ny anankiray manao tour 400 mètres, dia vita ny 400 mètres dia manolotra relais, dia lasa indray ny manaraka miazakazaka. Dia vita ny 400 mètres manolotra relais, miazakazaka ny faefatra, raha tsy diso 1600 mètres farany, dia manolotra relais. Dia izay tonga hatramin'ny farany, zay no mandresy, izay tonga voalohany. Dia iny relais iny iny ny ampepitainy, tsy maintsy tazominy fa raha vao tsy mitazona an'iny dia éliminer le groupe, na tsy maintsy miverina dia taraiky eo izy zany. Dia ohatran'izay ihany koa tia azakazaka filokana izay ataontsika ity. Atao anatin'ity baiboly ity feno razam-be atsika izay nitazona ny tenin'ny fahamarinana, dia tsy fa sitrapon'Andriamanitra. Ary sitrapon'Andriamanitra izay nitazomin'izy ireo dia izao, nataonao lehibe noho ny ainy ary. Dia ireo io baiboly io fa feno olona maty noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, feno olona niaritra ny mafy noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fatany izay niantsoan'Andriamanitra azy. Feno olona nanao sakrifisy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny resaka tamin'ny Abrahama hoe ry Abrahama, mialahy eo amin'ny taninao, eo amin'ny tanin'ny rainao, eo amin'ny havanao, mandehany ianao ny amin'ny tany izay atoroko anao, fa zahanao anao firenena lehibe. Dia lasy Abrahama nandeha, dia nanao sakrifisy ny havany izy, dia nanao sakrifisy ny taniny izy. Rehefa andeha safidy amin'izay dia zao ilotany safidy ny taniny lemaka mahafinaritra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny sahan Jehova. Ina le sahan Jehova ny saha Edena. Rehefa hitany lota ilay zavatra tombontsoa rehetrarehetra, dia inona ny zavatra nataony? Lasa izy ny safidy ny saha Edena. Aleo za eto ozy izy. Ozy Abrahama raha hoe ianao za mbola andeha, za mbola lavitra ny lalako, za tsy hijanona raha tsy tonga any amin'izay niantsoany Jehova. Nanao sakrifisy ry zareo. Reo olona rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ao rehefa jerenao io Hebreo 4:1 eo dia ozy izy nitady izay ho taniny izy fa tsy nahita. Tsy manana mandra-pahatonga lay notendrena Andriamanitra ho azy. Sasy ianao manana an'izay notendrena Andriamanitra ho antsika, fa mandra-piala antsika eto ambonin'ny tany, mila manaiky isika ho sakrifisy ho an'Andriamanitra. Mila vavolombelon'i Kristy isika, mila mijoro isika ho fahazavana ao anatin'ny aizina, mila mijoro isika amin'ny fitondran-tena tsara rehetra sy mendrika rehetra, mendrika ny voninahitry Kristy. Ary ho enjehana ianao noho ny amin'izany zavatra izany, ho aratsiana ianao noho amin'ny zavatra izany, ho alay mba haraka ianao, hoe olona mba nianatra. Dia izany ny faneho-kevitra ao, izany mba zavatra hijoroanao. Eo anivon'ny fianakaviana ianao, araka ny lazaiko hoe raha ohatra ianao ka tsy miresaka an'izany anarana Jesosy izany, dia tsisy anao na inona anao, fa milamina tsara ianao amin'ny olona rehetrarehetra. Izay ilay toritentsika efa elaela iny hoe inona ny tianao, fiadanana sa inona moa ilay ray? Filaminana, paix ou tranquillité. Fa raha te azo tranquillité ianao, avodio vavanao. Za miresaka Jesosy, tao fotsiny izay tokony atao. Rehefa mety ny fiainana, rehefa salama tsara, salama ohatry ny olon-drehetra. Ohatry izao fotsiny. Fa raha te hijoro ianao vavolombelon'i Kristy, rehefa tianao afana io fanahinao io. Dia ireo tsara ilay asan'ny apôstôly teo. Ahoana ozy izy rehefa tratra ilay fanenjehana, faly izy ireo, satria nataony famendrika ho alaina baraka, ho voninahitra izany anarany izany. Sasy ianao no mpitondra ilay kakazo ankehitriny, miazakazaka ny teo alohantsika. Tsika tsy hijery an'ireo izay nanondrana, fa tsy reny ny ekipantsika. Amen. Ny ekipantsika dia ireo niazona ny teny fikasan'Andriamanitra, ireo niaritra ny fahoriana hatramin'ny fanagadrana, hatramin'ny zavatra maro isan-karazany izay nitranga tao anatin'ny fiainany,
mba voninahitra izany anaran' Jesosy izany. Any amin'ny tany maro isan-karazany eto Madagasikara malalaka be ny filazantsara. Fa tamin'ny andron'ny communiste tena ny fampahoriana fanaovan'zareo sady zareo any Russia any zany any amin'ny sovietika firaisana sovietika talohany any spesialista ny fampahoriana. Fa tena asaindrareo ny brida anao anaty glasy io kristianina io zay rehetra mijoro fa vavolombelon'ny Kristy dia ao zara raha manao akanjo kely fotsiny dia ao. Ny sasany efa tantarain'ny prof d'histo géo anay ajanonao tokotany ianao dia asiana rano ery ambony be ery na asiana sidra iny ambony iny dia goandrzareo kely fotsiny sao io dia mitetely asidra eo ambony lohanao mandrapagoaka ny lohanao io dia traverser le asidra ny loha dia maty dia zay vao vita fa fatony ianao io fa izy rehetra tsisy miala fa eo mijoro anao zay Jesosy. Tsy maninona ny fiainanay na misy fahoriana manao ahoana ny fahatsapantsika ny indraindray raha lasena bavy tsy fampikanina tsy tena hoe tsy fampikanina akory ary fa niova le loka zay fotsiny niova fotsiny le loka dia efa misy mametram-panontaniany efa tena zao ve le hoe tsy ho ampitoviako ny manompo ahy sy ny tsy manompo le ahy tsy manitra be le kotleta dia tena tsy mitovy tokoa any fa ny anay tena tsisy tsony le loka zasenao mila maharitra ny zavatra rehetrarehetra ny fiarahana amin'ny tompo. Ozy izy tsika nyresaka mikasika makedoniana hoe le comfortsika mila avotsitra zava tsy fantatro fa za mahita tsy hoe mpaminany fa resaka analizy tsotra fotsiny hoe inona ny zavatra hitrangy eto amin'ity fireneny ty ao ambadika zao zavatra zao na inona iseo na hijanona filoana tsy hijanona filoana aninona na ahoana dia tsy maintsy misy krizy ao ambadika dia manahoana isika hiatrika an'izany zavatra zany manahoana ny fonao mirehitra ve hiatrika an'izany zavatra zany sa fiainam-panasy fiainam-bavaka efa reraka fiainam-panasy fiainam-bavaka efa tsy te anao intsony zany ny fahoriany zao vanim-potoana farany ainantsika izao ny fahoriany fatoriana ara-panahy ny fahoriany fahavarianana ara-panahy ary mila mijery an'izany mihitsy zasy ianao hoe mandeha ny fitariam-potoana manahoana ny fahatsapako fahazotoko hivavaka mandeha ny intercession raha ohatra ianao taloha navita nanao intercession fa ankehitriny ianao tsy navita intsony efa ao anatina torimaso ianao zany efa ao anatina fahavarianana ianao zany dia tsapao mihitsy hoe ohatra ny ahoana zavatra fomba hiatrehantsika ny fahoriana rehetrarehetra fa ao anatin'ny andro mahory be dia be ny olona hilasy amin'izay kanefa zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra ozy ny tenin' Jesosy ny resaka tamin'ny Petera hoe Petera indro Satana nge hikororoka anareo tahaka ny fikororoka vary hikororoka anareo eo andaliny zany Satana mikororoka anao tahaka ny vary etsy ankilany Andriamanitra ihany koa mbola manao ny azy ihany koa dia manahoana isika hiatrika an'izany zavatra izany zavatra izao raha lasena bavy tena hifampizarana amintsika mihitsiny ary hifampaherezana amintsika hoe mananazakazaka mila tanterahantsika tsika miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana misy olona nanao sakrifisy zay ianao vovovonjy fa raha tsy nanao sakrifisy ireny olona ireny raha tsy nandefitra ireny olona ireny araka lazaiko anao teo hoe teto Madagasikara nisy karazana olona be dia be mihitsy tena nanao ny ainy tsy ho zavatra teo ihany ny misionera ary zareo tena nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa misy tantaran'olona miresaka hoe ny fivavahana nentin'ny mpanjanaka nanjanaka tena mara zany ary zay lazaiko anao hoe miara-dalana eo izy roa izinao misy fivavahana anankiray tena profit izy ny mitovy foana izinao tena profit ahoana ny fomba amabona ny reto mainty hoditra ireto dia nalefa le karazam-pivavahana ray zay tsy tononoko aminao hoe inona le izy fa nalefa le izy dia inona hodina dia inona nampiankohofana ny mainty hoditra dia tena nanaiky dia inona nandevozana anazy fa etsy ankilany misy an'ilay tena manana ny filazantsara marina ihany koa dia niara-ny rindra teo izy roa dia nahavoray ny filazantsara reto olo reto ty karazana olona ity nitady zay andevozana amin'ny malagasy fa ty karazana olona ity nanolotra ny ainy ho an'ny filazantsara nanolotra
baolotra ny momba azy rehetrarehetra, nafoy ny ankonany, nafoy ny momba azy. Ny akamaroan zareo maty teto Madagasikara, tsy no dia intsony izy, fa teto ny nahitany ny asan'Andriamanitra tao anatin'ny fony dia nahery izy dia faly izy, dia tsy nampaninina azy intsony na dia nofaty azy aty amin'ny tany izay tsy azy akory. Zany nge zavatra tena ho an'ny olombelona zany, tena zavatra faran'izay lehibe zany hoe mba maty any amin'ny tanindrazany. Ny Malagasy tena mandany amanjatona milion mihitsy ny ampodiana ny io razana io. Tsy azoko hoe fa maninona raha mba milevina ny andafy. Fa rehefa maty dia iveriny atao tanàna ndray. Fa neny vazaha, nen'ireo rahalasy anapavintsika, zokintsika napiditra filazantsara nampatonga an'io hoenitsika. Dia izay zaraiko aminao izay nanao sakrifisy rehetra izy. Sasenao ihany koa ilay mpandimby an'ireo olon'ireo ankehitriny. Mpandimby an'i Kristy isika. Dia izy Paoly izaho tsy menatra ny filazantsara. Izaho hijoro aho. Misy ny olona manondrana, misy ny olona manao tao foana, misy ny olona tena manao izay azoana vola, misy ny olona tena manao izay azokarena, misy ny filazantsara, ary be dia be ny zavatra toriana tahaka izany, izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy filazantsara akory, fa ny kibon'ny Andriamanitra, ny famenarany voninahiny, tsy mba ny tompo reny ozy izy. Misy zavatra mifanindra an-dalana izay ilay teneniko anao, miara-mirona ireo, dia andeha ho aiza ianao? Any amin'ilay camp izy ianao, miara-miazakazaka ilay olona manome an'ilay relais, fa tsy anankiray ihany akory miazakazaka eo, fa ny anankiray ho tonga hatramin'ny farany, ny anankiray ho reraka eny am-pandehanana. Ianao anisan'ilay ekipany ho tonga hatramin'ny farany, sa anisan'ny fanontaniana izany. Tao dia tapenanareo amenina fotsiny. Anisan'ilay ekipany ho tonga hatramin'ny farany ianao, sa anisan'ilay ekipa ilay hodikodina fotsiny. Tsy mahavita akory rehefa avy eo ary tsy mahazo ny loka akory. Zay vao azoko ilay resahan'i Paoly iny hoe marobe ozy izy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana, fa raha ihany mahazo ny loka, miazakazaha toy izany mba hazonareo ny loka. Ary mpiazakazaka rehetra ozy izy dia mahony tena daholo, fa tsisy manao izay tiany atao izany. Sasenao velona ankehitriny, manao ahoana ny fiainantsika, manao izay tiantsika atao ve isika? Fa zao mihitsy ny fotoana hoe Andriamanitra ô, raha ho avy Jesosy eo, raha ho avy ianao eny amin'ny raha ho an-lanitra, ohatrany ahoana ny tokony ahitanao aho, ilay mpandimby mendrika ve? Sa ilay olona manao kitotoa ny fiazakazahana, mba hiatrika compétition ihany. Fa ito amin'izao tontolo izao hohanina daholo izay tiana hohanina rehetrarehetra. Tany nge misy karazana olona nge manao compétition, fa ohatr' izany izay ilay sary ara-panahy zany. Misy compétition amin'ny enim-bolana, afaka enim-bolana. Ohatrany ahoana ny régime manao? Ny régime manao olona mpiazakazaka zava-tonga dia régime efa vita calcul. Reto avy zao ny calorie lany amin'ity, dia zao ny fandehany. Dia terena mihitsy hoe atreto raha ohatra ka mila hena dia ohatr'izao ihany ny quantité, dia karazan'izao ilay fihinanana anazy dia ohatran'izao. Fa ny olona izay tsy vonona amin'ilay fiazakazahana, hohanina daholo ity karazan-javatra rehetrarehetra ity, tavokeny efa mandindia mangozozozo be, mbola tsy te halala ihany fa lofana ihany ilay izy. Ny sigara foana, ny toaka sotroina dia hiazakazaka ho aiza ianao. Vao miazakazaka kely fotsiny ianao dia sepotra, sakay tsy adino. Zany ny endriky ny karazan-javatra eto amin'ity zao tontolo izao ity, izay fanaranam-po, izay tsy voatery ho fanaranam-po ny amin'ny ratsy. Indray diso ny olona mantsy mieritreritra hoe fanaranam-po ny amin'ny ratsy, tsy voatery ny ratsy ka. Izay rehetra tsy mampitombo ny fiainam-panahinao dia manimba ny fiainam-panahinao. Izay rehetra tsy mampandroso anao, izay ny tenin' Jesosy hoe izay rehetra tsy miara-manangona amiko dia manahaka. Samy manahaka izany dia manam-paritaka. Ny any azoantsika antoka fa hampandroso antsika sy hampahery antsika, dia tsy fanaovantsika kitotoa. Ary sakafo mila hohaninao, mila filtrenao mihitsy hoe izao ny any tenin'Andriamanitra henoko. Fa misy tenin'Andriamanitra mampitombo ny ego anao. Dia rehefa mitombo ny ego anao dia mampatavy anao. Mampatavy anao dia lasa matavy ara-panahy ianao. Miazakazaka ianao miaraka amin'ny kibo be. Miaraka amin'ny nono efa varoradroraka. Lehilahy zany fa tsy vehivavy. Ny vehivavy tsy fidiny mantsy fa ny lehilahy safidiny mampiroraka an'io. Rehefa be loatra no hohanina, tsy tafavoaka izany. Zasenao raha ohatra ka ao amin'ilay
anisan'le olona izay ho tonga hatramin'ny farany dia izao fotoana iainantsika izao dia fotoana fanajanonana an'izay rehetrarehetra manelingelina ao anatin'ny azakazaka. Fotoana fanekena amin'izay izao fotoana izao. Za vavolombelon'i Kristy. Za tsy homenatra ny amin'ny filazantsara intsony. Za tsy homenatra no alaim-baraka. Avelao angaina raha ohatra ka zany mety hitrango zany. Satria tsika mantsy te ho arovana be hoe Jesosy ame ho ale teny tena mampangina amin'ny vavan'ireo mihitsy. Fa ndraindray ianao miteny dia tsy hitanao tsony izay hanohizana an'le teninao dia ohatry ny resy zany ianao. Fa za te hizara aminao na ohatry ny resy ary ianao efa naharesin'ny tenanao ianao tao anatin'izay fotoan'izay. Na tsy hitanao ary izay hanohizana azy intsony. Aza miteny hoe za tsy hanao intsony tsia. Ozy izy Andriamanitra indray mandeha niresaka tamin'ny Jeremia. Jeremia 29 ilay izy hainareo jenjery ilay teny fa tsy hainareo ilay tantara hoe ahoana natanteraka an'ilay izy. Amin'ny Jeremia 29 Jeremia toko fa 7:20. Dia nisy fotoana Jeremia tena mitory teny izy dia rehefa mitory izy dia tsintsy ny avy ny olona, mezan'ny olona, gadrain'ny olona sasisa. Dia leobe izy dia nitomany izy ao farany. Zay mahatonga nitoy an'i Jeremia fitomanina nitoyany. I fitomanina iny fitomaniny Jeremia mitomany garainy dia soratanao anaty Baiboly ilay tomaniny. Dia rehefa nitomany Jeremia dia ozy izy niresaka Andriamanitra tena reto olona reto ange tena tsy materaka be mihitsy reto ohatran'izao sasisa rehetrarehetra. Dia niteny amin'izay Andriamanitra dia namaly azy. Hay Jeremia 29 ka ilay hoe za mahalala ny hevitra heverana anareo. Fa le anankiray tsy tadidiko le teny anankiray fa malazalaza ihany koa ilay izy hoe raha miverina ianao izy dia ho raisiko indray. Ary raha mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solombavako. Anatona anao ireo fa tsy ianao tsony ny anatona azy. Rehefa tsy mahay ilay olona ilay teny dia lazay fa niarena no anatona azy. Adika ilay olona amin'izay zany ilay izy dia izay fitantara mpitory teny azy. Anatona anao ireo. Le vahaolana anatona anao ireo. Raha mahay manavaka ianao ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana. Ny fitahino anatona anao ireo. Tsy anatona azy tsony ianao, tsy ianao tsony nitady azy fa tsy izay ilay tantara. Fa ilay tantara dia izao Jeremia hialan'ny olona sy tsy rarahin'ny olona. Dia raha ny tokony ho izy zany tokony ilay olona no ho amboarin'Andriamanitra. Tokony ilay olona no ahitsin'Andriamanitra. Tokony ilay olona nkapohan'Andriamanitra sy bedesiny. Fa inona indray ilay tantara? Jeremia indray nahazo. Dia izao ny tenin'Andriamanitra, raha miverina ianao dia ho raisiko indray Andriamanitra. Za ve mpaminanao dia za indray lazainao raha miverina, retsy olo retsy ny tokony lazaina miverina zany fa tsy za. Fa ozy Andriamanitra resaka tamin'i Jeremia, raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Ary raha manavaka ianao zavatsoa hiala amin'ny zavapoana dia ho solombavako. Anatona anao ireo. Iza le anatona anao ireo? Le olona izay tsy maheno, le olona izay tsy maharay. Dia tahak'izay ihany koa isika rehefa vavolombelon'i Kristy, na dia mety sendra tsy fahombiazana ary isika, dia Andriamanitra mihitsy manao ino moa izy ity famporisihana ao anatin'le izy, mibeba, miverena ianao, miverena ty amiko. Zany hoe amboary foana le fifamatorana amiko. Dia ho hitanao fa le olona indray no anatona anao. Azonao le fandela izy fa tsy hainao intsony ny sisika aminy. Le mila mibebaka ao anareo. Minohan'ny filazantsara zao. Azon'ny Jeremia le resaka hoe ay ve zay ny dikany. Ay ve za zany mila miverina ao aminao e. Ay ve za zany mila mahay manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana e. Zay avao ho solombavanao. Azonao le fandehan-javatra. Manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana, miverina amin'Andriamanitra dia lasa solombavany avy eo. Dia rehefa lasa solombavan'Andriamanitra ianao dia ny olona no manatona anao. Ny olona no te hiaino anao. Ny olona no te hafantatra ny zavatra izay zarainao. Fa tsy ianao intsony ny sisika. Sasy ianao le natao mpandimby mendrika. Eto amin'izao tontolo izao itsika mety tsy ahazo tombontsoa be dia be. Andriamanitra mitondra fiainantsika hainy tsara no mitondra azy. Fantany limitinao. Dia izy miresaka hoe Andriamanitra tsy mamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa ho fakapana
fahotana rehetra zay izy asiana lalana ivoahanareo. Zany hoe rehefa misy fahoriana manjoanao dia ain'Andriamanitra ny mandanjalanja an'iny hoe hatreto ihany. Rehefa misy problema dia hainy mandanjalanja an'iny hoe hatreto ihany. Asiana fitahiana indray ohatra ny reradreraka kely izy. Any rao anjely aloha, izay ny nanjoan'i Eli, reraka be Eli dia ozy izy alao ho fato ozy izy. Fa Andriamanitra maneraka anjely mandeha. Mefisakafo izy. Dia ilay sakafo avy any an-danitra no nomenan'i Eli dia navita azy 40 andro sy 40 alina mandeha tongotra. Nomena rano izy dia nisotro rano Eli. Dia nahavita azy an'izay 40 andro sy 40 alina. Dia tahak'izay ihany koa tsika rehefa mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Izy no mitondra. Izy no mitantana. Fa zaza ianao mila misafidy ny camp atsika amin'izay. Mba tonga atsika vita fiazaka zany eto amin'izao tontolo izao. Mba tsy ho tapitra fotsiny fiainantsika. Ary ohatra ka tsy isika ny génération farany amin'ny vanim-potoana hiaviany Jesosy, inganika tsy ho izay. Inganika mba tsika farany. Fa raha tsy isika ny farany, dia izao ilay hira ilay zaraiko taminao teo, ny ao aoriana dia ahitatsika matoky. Rehefa mijery atsika ny ao aoriana dia mba dininy successeur atsika indray izy. Ianao hoe tsy mba tia hitan'izany hoe mpandimby mendrika, mba ianao no modelin'ny olona, mba ianao no modelin'ny finoan'ny olona hoe zay koa mba tia hanana finoana ohatranareo, mba tia andany ahoana ke naharetanareo ohatran'izao. Hitanao ohatran'le mpivady le firy taona nanambadiana 30 taona manatona daholo, inona secret dia ahoana zesterisy vady rehefa mahazo zay petrahanareo anazavana azy zao fandeha le izy dia zao nefa tsy tena zay akoriny amin'io. Fa mizesta be mihitsy miteny zao ny fandehany dia ohatran'izao ny fandehany, satria maniny lasa modelin'le olona ao aoriana. Fa ahoanareo mavita tokantrano 30 taona nefa be dia be iny olona tsy mavita an'izany, fa ny sasany 2 volana dia miala. Tena misy zany 2 volana. Le rahalahy anankiray izay nanambady 2 volana izy dia lasa izy nanatona amin'ny pastera. Dia ozy izy tamin'ny pastera normal fe miady foana izay mivady nandritra izay 2 volana izay. Misy ady foana isanandro. Ozy le pastera namaly, aza matahotra ianao fa ianao 2 volana vao tonga taty fa nisy rahalahy anankiray izay 10 andro dia tonga. Any mba faravaratsiny izany mba nisy kokoa mafimafy nohony anazy tao anatin'le izy. Dia lasa ny olona ozy ako te manatona an'ireny olona izay nahazo zavatra ireny, ireny olona izay modely ireny. Zasa ianao ankehitriny tsy fantatra ianao hafiriana niaraka tamin'i Kristy, fa andaontsika metraka signature mendrika soni, ndao isika mba ho mpandimby mendrika ihany koa. Misy olona any an-danitra anao mijery anao, misy zokobe anao ara-panahiny, misy zokontsika ara-panahiny, misy ampôly anao mijery. Aizany zanako ara-panahy rehetra, aizany taranako rehetra. Nisy fotoana efa mifampizara hoe Paoly tena nitomany tamin'ny vanim-potoana ny ainany. Fa za mino fa izy any an-danitra any dia mahita ny zavatra mitranga sy isika zanany ara-panahy. Dia mino mihitsy afa miresaka izy hoe tena tsy naneninako sakrifisy rehetra nataoko satria ireo olona ireo ny vokatra. Misy olona lazaiko anao teo hoe martiora, reny ny zokobe atsika ara-panahy. Rehefa reraka tsika dia mahatsiaro an'ireny ireny ary naharitra hatramin'ny farany, naharitra ny tsy tanty. Arak'izany lazaiko anao izany tantara tena nisy anie izany. Mandehanao amin'ny FJKM Faravohatra fa misy tantara complet amin'ny tantara mikasika andry zareo. Ohatranao na zavatra nieretany ireo fiangonana protestanta rehetrarehetra ireo, ny ankamaroan'ireo mipetraka daholo izany tantara izany. Tena niharitra, tena naharitra, tena nafoy ny zavatra rehetra. Misy tantara ihany koa zaraindra lasitraka indray mandeha tao anatina toriteny anankiray izay. Misy an'ilay hira ilay It is well with my soul. Amin'ny teny malagasy izy tsy misy miadana ka afa-po, tsy azoko mihitsy ilay fandika-teny. Tsy misy miadana ka afa-po. Ohatrohatr'izay izany ilay hira. Dia rehefa natao ilay izy amin'ny teny anglisy dia ny historika ilay izy, ny tantara ilay izy ka izao. Maty ny zanak'ilay rahalahy. Any am-pitoriana filazantsara izy maty ny zanany. Dia ao anatin'ilay fahafatesany tsy afaka miverina izy andeha hikarakara an'ilay zanany, sy andeha andevina. Dia nivoaka izay hira izay hoe
ninina zavatra mitranga ozy izy dika le hoe it is well with my soul. Mahasoa ny fanahiko zany. Jerenao zany herim-pon'olona zany hoe matany zanany fa misy herim-panahy anaty hoe na zany ary manjoa mahasoa ny fanahiko zany. Zany le mpiazakazaka tsy mamotsitra. Sasenao ihany koa no natsoan'Andriamanitra. Ozy izy tsy nihino azy ihany, tsy nihino any Kristy irery ihany, fa niaritra ny zavatra rehetra. Taontsika ho vavolombelona raha lasenam-bavy. Rehefa vavolombelona ianao dia ny fanamasina hiasa ao anatinao. Amen. Satria izao ny teniny, aza matahotra izay ho teneninareo izy amin'izany fotoana izany. Tsy ianareo no miteny, fa fanahiny rainareo izay ao anatinareo. Izy no hiteny. Amen. Zany no fiafarana tsara indrindra, zany no antom-pisiana tsara indrindra, ary zany no fiainana tsara indrindra. Fa raha nangokarena ianao dia n'izao raha izay no tianao atao dia jereo daholo izao tsika mahita an'ireo exemple reo. Manangokarena mangorona. Hozy Solomona zay nilaza hoe tsy fatany akory hoe ho aniza ireo zavatra ireo. Efa nisy fotoana nizara hoe mba notaniana ny tompo-tranonareo hoe iza nitato tamin'izato taona lasa ao. Efa tsisy tompony daholo ireo, efa mifindra tanana daholo ny akamaroa. Tsy haiko na 900 isan-jato faravakely efa mifindra tanana daholo, efa namidy mpandova daholo. Dia ny akamaroa izay nivarotra n'le lova rehetrarehetra, lany fotsiny le zavatra niarin'ny ray aman-dreny sy ny edivany ray aman-dreny ohatran'iny, lasa miady avofotsiny izy rehetrarehetra. Dia zany koa ve ny ainatsika eto ambonin'ny tany. Hitady izay hampamety atsika, hitady harena, hitady azao. Meny tompo anao memem-pona izay ilainao eto amin'izao tontolo izao. Amen. Za mino an'izany mihitsy izay ilaiko rehetra omeny daholy. Omeny. Omaly izy name, fakomaly izy name, tamin'ny heritaona izy name, tsy mbola nitsahatra nisy vary tao anaty vilira tsy nanapa-kevitra hoe ndao hifadianina. Zay vao tsisy tao. Ka inona ny anahina dia davana n'ity karazam-piainana rehetrarehetra sy anangona n'ity rehetra ity. Nandeha namangy tokantrano izay amarantsika. Misy olona nampanao fotoam-bavaka. Dia atsondry zareo izay isam-bolana. Dia nandeha namangy anankiray izay. Dia manana trano ngeza be le olona. Tena ngeza be. Tirangaty ozy izy efa reradreraka le ray mpianakaviana zany. Directeur général amin'ny banque centrale le tamin'izy mbola niasa. Tena vita propriété ngeza be. Ao ivandry. Valeur an'izany ngamba tsy fantatro tsony hoe 4 milliards ariary. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao zany izy mivady efa lehibe. Dia le trano eo dia ho ambany salon ngeza be. Ianao anankiray efa nanahirana ny nahazo azy, ny azy anakenina ny ao ambany ao, tsisy mipetraka. Tsofoko amin'ilay trano ianao dia maimbolao. Satria maniny efa reraka izy vady any amin'ny chambre any farany ambony any, tsisy mipetraka ao amin'ilay salon. Amin'ny deuxième étage, amin'ny premier étage mbola misy ohatr'izay, deuxième étage misy ohatr'izay, zareo any amin'ny troisième étage mipetraka. Dia ozy izy le olona nanasana eny resaka hoe fantatra hoe probleman'izy mivady zao. Probleman'izy mivady raha ho faty izy dia ho an'izy ireo. Satria manino ny zanany any an-dafo daholy. Dia efa milamina fiainan'izy rehetrarehetra dia izy mivady rery sisa ao amin'ilay trano ngeda be. Dia ianao laninao ny fiainanao, ny tetiavana, ny karoana, ny sasany ary sakrifiena mihitsy, ny fiainan'ny ankohonana, ny fiainan-tokantrano ho amin'izay mahasoa. Nefa mahasoa hatraiza, hatreo am-pasana dia tapitra. Mbola miasa saina hoe ho aniza zany reto rehefa lasa izay. Dia olona tsy nisasatra zany ny andimby an'ireto. Fa ianao manatsafidy ho velona amin'ny fomba hafa kokoa. Ho dimbin'i Kristy, dimby mendrika ny filazany tsara. Dia isy olona hijery ao aoriananao, isy zandrinao ara-panahy, isy zanakao amin'ny finoana. Ire noho ny aminao, dia anao modely. Amen. Tatsika teny izao teny velona izao tena mba metraka zavatra mihitsy. Mety tsy voatery mpitory teny ianao, mety tsy voatery olona manana andraikitra ianao, fa ny fijoroanao fotsiny ao anatin'izao mikibilibiloka azao aby ny olon-drehetra. Fa ianao mijoro tsara, ianao mahitsy tsara, ianao tsy miovaova ny sainao. Saina tsy miovaova fa mijoro tsara. Zany Jesosy. Fa milazanao fa misy impact ao amin'ny olona hafa zany. Dia zasy ianao
amin'izay araka le resaka teo hoe ny aoriana hitatsika matoky hoe ranona matoky isy hivavaka hoe Jesosy eo za mba te ohatry ny anina afaka izany hoe any anatin'ny vavaka taloha ianao zany nentina ambavaka fa ankehitriny ianao atao référence any anaty vavaka taloha ianao nentina ambavaka fa ankehitriny ianao référence ao anaty vavaka hoe Jesosy eo tena za mba te ohatry ny anina za mba te ohatry ny anina za mba te hanana ny finoany anina za mba te hanana ny fatokisany anina ianina na dia nandalo zavatra ohatran'izao ary dia natrehan'le izy dia tsy niova hevitra izy dia tsy nanaiky fakapanazy dia tsy nanaiky mena amin'ny ravoravo izy dia nisy nanagatra izy fa zao mbola nahatonga azy nahatonga ohatran'izao ihany zany ny antom-pahavelomana miendrika indrindra raha lasanabavy afa-baraka ianao amin'ilay fotoana za aloha tsy hiaro anao an'izay za tsy handainga aminao mihitsy hoe tena hatramin'ny voalokatra amin'ny farany io mahafinaritra afa-baraka ianao amin'iny vanim-potoana iny fa rehefa tapitry ny fitaovana fafambaraka iny mena voninahitra indray ianao zay ny olombelona ndroany ianao hosana rapitso ianao omboy fa avy eo indray ianao lohalika rehetra andohalika eo anatrehanao zany ny olombelona zany ohatran'ny olona rehetrarehetra okizay fa tahalavabe loatra ny fotoana antsika atsika hivavaka no hitsangana hiresaka amin'ny tompo te no tsy anjeny andany andro lava eto amin'izao tontolo izao fa na mampandima mendrika ho an'ny filazantsara ny Kristy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.